Ienay natany fa eo alohanao fatahaka ny nataony Mosesy raha tsy raha tavanao aza mitonga anay zany. Tantara anankiray koa efa mifampitolona Andriamanitra sy Jakob. Raha fotoana amin'izay tian'Andriamanitra amboarina amin'izay Jakob alohan'ny vadiany ho Israely. Nanao testa ilay Andriamanitra. Ohatsy izy vakiantsika Genesis 32:27 any anaran'i Jesosy. Aloha izy avelavo andeha andindray Andriamanitra fa efa mazava ratsy ny andro. Fa io kosa Jakob tsy avelako andeha anao fa tsy fahinao aho. Sa anao hoe teny amin'Andriamanitra zany hoe anao tsy azo miany eto anao Andriamanitra. Tsika mantsy zany mamonjely fanateny, hafa ihany fanateny. Fa ianao mihitsy zao tadiavin'Andriamanitra. Resy lahatra ao amponao hoe tena tsy sevitry tia aza mifanarinary. Na mbola tsy boronina ary dia oka aloha. Atao miaraka. Tsisy miany eto. San'izay ve ianao? Tsy misy miany eto nareo zao rehefa talata zao dia betabe. Fota mikamingava-panopon'Andriamanitra. Fa misy miany eto rehefa lavy. Rehefa latsinainy misy miany. Fa manino ianao raha manao ohatran'i Jakob hoe tsisy miany eto raha. Milanao zay Andriamanitra ianao koa tsy miaraka. Fa miaraka aminay. Amen ka zany zany. Asika ve hoe zany? Dodo nareo raha zany. Anganahany Jesosy. Mila mifikitra tsika, mila misitsy tsika. Aza lelana Andriamanitra. Izy ne eo foana e. Vao misaitsainanao, misaitsaina azy anao dia eo izy tsy miany. Fa ny toe-ponao mihitsy ao anatin'izao 21 jours zao. Misisika. Taka ny sisianao hatramin'ny andro voalohany. Miziso tsika afaka miziso amin'Andriamanitra tsy tezitra. Amen. Misy ten'Andriamanitra ao amin'ny matotoko farak'arifolo dia faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hatramin'ny andro mijaona taonao batisaka mandraka ankehitriny, mifanjakan'ny lanitra dia rombahana ary mipazotraka makasy ankely. Tsy hoe mampiasa hery aranofo. Fa misisika mitady an'Andriamanitra foana. Rehefa zany anao nandritra ny 20 andro dia tokony efa zatra an'izay anao fa tsy hoe iny misy fotoana miaraka izay. Fa mila mandroboka ianao isan'andro. Amen. Amaranako azy dia zao. Luka 4:24. Ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra tsy hanome ranony bafita fa izay mitaraina amin'ny andro aman'alina. Ary moa tarejetra va izy. Fa maninona loatra lehibenao fa tarejetra Andriamanitra. Satria anao tonga androany dia rapitso anao sy tonga. Satria anao mivavaka androany dia rapitso anao tsy mivavaka. Satria niandry pasteur Rodolphe fa tonga avy any ivelany anao vao hita. Alleluia. Soprattutto io e no. L'Andriamanitra. Fa tian'Andriamanitra anao mitady azy andro aman'alina. Isan'andro 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 31 jours sur 31, 30 mois, adenao pinao 31 jours. 12 mois sur 12, chapitre 13 mois an'Andriamanitra. Zany mitaka an'Andriamanitra ao atsika. Zay ny antony anaovana ny elo isan'andro. Mitady an'Andriamanitra mikatsaka aminy. Nao tsy mitsara ny soratony. Alleluia. Raha ty koa ny etatetika satria ny pasteur atao anaty fiara. Indra taika tapaka mihitsy zay voa atao anaty fiara. Tabataba pasteur.
Tapo avy mampifoly an'Andriamanitra. Alleluia. Saotra zay makasitraka tompony. Saotra anao zay tsara ianao aloha. Rehefa ohatry mitady asika zany ianao ndraindray mety ary nanao mba masika rehetra Andriamanitra loaka baolifonao satria zay mba inona milamindamony zay ampio Andriamanitra mba hanaiky zay ampahanao. Ampio zay tompony volona anjaranao. Mba tena hisisika isanandro isanandro. Makasitraka iray amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Toatsika teka mafy an'Andriamanitra rehefa tika Alleluia. Lord Jesus, we thank you for the eu caquinão, eu anilha meu fundo, mandria não, mandrai zay não, mitenena amin'ny andro amin'aray Andriamanitra. Mba nanana fitsapana ao anatin'ny fonay fa feonao feno hery, teninao be voninahitra. Asambatra zay nona sy manetaeta, miteny mpahamarinanao fa izy ilay novokisanao. Zavatra angatanay Jesosy dia zao, na endritra, na mety ampifaly anay, na mety ampiketrona anay, na mety ampisiky anay, na mety ampiravoravo anay, miteny rehetra zay loko vavanao, amin'ny alalan'ny mpanompo rehetra zay pesinao. Dia raisinay zany Andriamanitra, miteny fiainana satria fantatray fa rehefa famarinana dia vavanao, dia mitondra fiainanao anay koa. Kiso zava-tsoa, eto amin'ny fanotrenao miaraka anay Andriamanitra. Tenena iomananay iray amin'ny fianakaviana. Mbola fahendrena hijoronay ao anaty fanontona feno fankasitrahana ny fitoviana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Satria tanana mafy sotra mifanokandriamanitra tsara fantsona tsara mitendra tanany tompo ampiasaina fomba sampetesaina mitondra ny teny eto tytoerany sambatra metsika mena Andriamanitra fona fa no maro samihafa ny avy. Ho avy ny andro angetahety efa fa tsy ahitana. Androany zany mbola toy eo fianarana teny ianao Andriamanitra. Amen. Zany marena dia tolontsika anatin'ny fotoana fahendrena ny hafa ao ade hoe mpanahy araka Andriamanitra ao anaty fiangonana. Misy foana indrinao. Misy foana nanontany Jesosy. Iny sy nanontany Jesosy. Ohatrany efa lasa ohatrany mparitaka be manera-tany satria eo amin'ny nampanompon'Andriamanitra anankiray dia ositra. Ohatrany hoe anday ositra. Dia akanin'izay dia hoe makapany avy any aminao. Lasa fomba fiteny sy hoe fomba fiainana kristiana no misy azy. Izay matsatoko hoe fampianaranao eo anay ao isaky ny mandeha zany hatramin'izao dia mbola misy fanaovana zany fa nena mampianaritra lehibe naka ho sake. Dia ohatr'izany dia saina kely ao anatin'ilay izy vavaka. Tena vavaka. Lasa very zany hoe ohatrany planetafy zany mitondra an'Andriamanitra ny fampianarantsika. Raha oharina amin'ny realite iainany be sy ny maro anatin'ny tontolon'ny kristianisme en général amin'ny ankapobeny mihitsy. Dia ahoana ny ataoko Andriamanitra fa tsako ane mba te hitolona. Izy atoloko anao amboarany fahendrena. Amen. Fiangonana
ahafahanao tsy miovaova soa sainao tsara amin'ny zavatra rehetra itonako anao. Amen. Alléluia. 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 Donc rehefa kitsikely salamo 5:5 Salamo 45:7. Tianao ny fahamarinana, halanao ny henoko. Andriamanitra ny Andriamanitra efa nanositra ny fifalinanao mihoatra no namanao. Fantatrareo miteny io? Tenin'Andriamanitra io. Ozy izy tenin'Andriamanitra eto. Tianao ny fahamarinana, halanao ny henoko. Andriamanitra ny Andriamanitra efa nanositra ny fifalinanao mihoatra no namanao. Ny fioaran'ny fiasan'Andriamanitra ny fandosoranao anatin'ny olona dia avy amin'ny olona fa Andriamanitra manao azy. Karaha te hitady mihoatra, hana mitirava eo fitiavana fahamarinana sy fankahalana heloka toe mpanahy. Aza manirosy mamangatao anaty vavaka akala ody. Ity fahamarinana tsara fotsiny ny antony mampahazo aina an'Andriamanitra hiasa ato amintsika ny toetra makala oda sy ty fahamarinana. Le izy tsy hoe hiadytsika mba ho afaka amin'ny ota. Ny fahotana efa ndesen'i Jesosy to nitoerantsika. Efa no hamarinina ianao tamin'ny fitiavany sy famonjeny. Fa mila mifindra ao anatinao toetan'Andriamanitra. Tsy ty ota mba hampahazo aina an'Andriamanitra ampitombo anao ny fahasoavana sy tonga anao telo ny fanosorana fanahy. Amen. Asa ho anatinao. Zay tonga ny jolona ny teny taty aoriana fa tsy tany amin'ny testamenta tamoako hoe ianareo izy ny amniosy zay noraisinareo taminy ao aminareo ato anaty dia misy izy hoe io ositro no mampianatra daholo zavatra rehetra. Ny ositro mampianatra fa ny ositro tsy ampianarina. Rehefa tsy tia faharatsiana sy tonga tia fahamarinana sika dia mahazo aina ny ositran'Andriamanitra ato anatsika satria feo ato amintsika ny fifaliana. Satria le izy tsy fifaliana avy amintsika manoloana ny fomba izay ampiasan'Andriamanitra antsika intsony. Fa fifaliana avy amin'ny fanahy masina mahazo aina ao anatsika rehefa neketsika tsafidy miaina amin'ny toe-panahy ara-tenin'Andriamanitra. Tsy tia ota fa mankala ota ary tia fahamarinana. Men tia dia tena hoe plesiranao misy opportunité tsy mety dia mandany le izy fa tsy marina le izy. Mahita plezir ianao fa tsy hoe misy mpanampikeza be ty divoly atao anamperana masora nofo dia mandany le teny fahamarinana. Tianao, ianao ny zay. Tianao ny fahamarinana. Ianao ny zay. Fa tsy man'Andriamanitra ianao tokoa. Tianao ny fahamarinana. Halanao ny henoko. Amen. Raha misy olona zany hento mbola mahazo aina toetra ho anaty ota. Atao hoe fahazara ota na fahazara ratsy. Dia ino fa izay ny sakana mahatonga ny dimy fifalinana mihoatra noho ny rahalanao tsy mahazo aina ao anatinao. Le izy tena renao hoe bloquenao. Satria misy zavatra ao tsy mampahazo aina an'Andriamanitra. Isika mihitsy mila manapa-kevitra. Avereo hoe fanapa-kevitra le izy. Fanapa-kevitra le izy. Fanapa-kevitra. Antsafidy
Amporisihana foana ianao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, mandrosoa ara-piombonana amin'Andriamanitra. Pasteur Rodolphe, dia tsy misy teny hafa ankoatra ny communion mihitsy ve? Malatsinainy talata larobia communion ny endry-zareo ao communion lava. Dia ho azavaiko aminao mifahamarinana ny communion nanomezan'i Jesosy an'ilay izy atsika. Sy nanomezan'ilay izy Jesosy an'ilay izy ho an'ny olombelona rehetra. Tena programan'i Jesosy ilay izy fa tsy hoe ho atsika rery. Fanomboana amin'ny famonjena, fafiraisana amin'Andriamanitra sy fiombonana aminy ny sekoly faratapo indrindra ao amin'ny sekolon'ny finoana ahalalàn'Andriamanitra anao amin'ny fotoana ampakarany ianao. Jesosy tsy nametraka amin'ny fahatsiarovana azy amin'ny batisa. Batisa ho anao, fa ny communion ifandraisanao aminy. Ho anao ny batisa satria mari-panehoana nandraisanao famonjena, nalevina tamin'ny fahotana fa natsangana tamin'ny Kristy. Nandray famonjena ianao, fanomboana ny famonjena fa tsy famaranana ny famonjena ny batisa. Ny famaranana ny famonjena, communion, ny vonjena ianao mba hiombona aminy, anahaka azy ho ao aminy mba ho fatany. Zay na tonga an Jesosy, rehefa talohan'ny alina zay namadiana azy dia nandray ny mofo izy, dia nisaotra izy dia mivakiny ty ny tenako zay vakiana ho anareo, zao nataovy ho fahatsiarovana. Naka ny kapoaka koa izy tindrany fanekena vaovao famelana ny elokareo. Dia inona no anaran'ny fihinanana ny mofo sy ny fisotroana amin'ny kapoaka? Fiombonana amin'i Jesosy. Inona hoe? Inona le izy? Rehefa andeha izy ny ahatsiarovana azy, communion. Tsara eny amin'ny rindrina. Ary tiako ho fantatrareo fa variana be mihitsy a, fa kay Jesosy a tsy tsara tare zany ao amin'ny ohatran'ireny amin'ny sary ireny. Diso ka ireny sary ireny rehefa mijery ny Baiboly mba vakio ny Isaïe 54 tsisy endrika nahalalana azy izy. Raha ety ivela zany dia tsisy endrika tianao hitovizana aminy, fa no fahafenoan'ny fahatsarany ray tao aminy dia lasa izy ny fototry ny fahatsaran'Andriamanitra tsy hita na fenin'Andriamanitra tao anaty endriky ny faratsy nivelany, ny fahatsarana tonga lafatra ao anatiny. Manaraka tsika mandalina bebe kokoa momba an'izay, lesona manokana mihitsy ny momba an'izay. Izay tiantarana mafy an'Andriamanitra. Ahoana ary ny fomba nanehoan'i Jesosy an'ilay izy amina sary ara-panahy. Ary tsika ndraisana lesona androany maraina. Mbola manam-potoana kely tsinitsika dia ho ararotiko eto daholo aloha zay fahafahantsika misitraka izay fahendrena izay. Fahendrena ao amin'ny toem-panaraka an'Andriamanitra anaty fiombonana ampijoro anao ty lesona ty a. Mandra-piavin' Jesosy ny amin'ny raha ny lanitra. Amen. Amen, amen, amen. Rahatsika ny Jaona toko faharoa. Ny fahagagana voalohany nataon'i Jesosy foana ny tadidy ao anatin'ilay izy fa misy heviny ara-panahy lalina ilay izy. Ilay izy tsy any amin'ilay hoe rano ny ova-divay dia andao koa ny ova-divay amin'ny rano. Dia hitanareo ilay déviation be dia be mitranga. Satria zany nataon'i Jesosy dia rehefa ilay miracle zany ao anatin'ny lohanao dia haka rano koa ianao dia ovainao tonga divay koa. Dia tsy niseho tamin'izany satria lasa ny zavatra mitranga ohatr'ireny matetika krizy ao anatina fampiasan'Andriamanitra, tianao defy amin'Andriamanitra ihany. Asadao ve lifipetraka ilay izy hoe ohatra hoe za koa mavita satria ny asa ataony no ataoko koa. Dia lasa ohatrany any amin'ilay asa ataony no ataoko koa no enjehany eny ivelany, fa ilay asa nataony amin'ny famelan-kely koatra nataony Stefana na tsy vitany. Zany hoe misy devoir zao zany Jesosy mitondra zay mety hoendriky ny etaeta-pahatsarany ivelany tian'ny olona iainana atombok'Andriamanitra ao anaty amin'ny alalan'ny fandraisana an'i Jesosy daholo. Zay aloha ny voalohany indrindra.
zay le hoe toe-panaraka an'Andriamanitra avy ao anaty mivoaka fa tsy any ivelany ampidirina le izy ao avy ao anaty no avoaka nanomboka tamin'ny Adama le izy efa zay ny concept an'Andriamanitra ny fahatsarana amin'ny fiainan'ny Adama tsy amin'ny fijerevany zavatra teny amin'ny sa fa avy ao anatiny nakan'Andriamanitra na mitanan'izay tokony ho azy rehefa tonga Andriamanitra morona Eva fahatsarana ho an'ny Adama. Ito tary io dia maneho amintsika ny nahatongavan'i Jesosy sy ny famonjeny atsika. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kanan'ny Galilea ary tao ny renin'i Jesosy. Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy ho ao amin'ny fampakaram-bady. Ary rehefa lany ny divay dia hoy ny renin'i Jesosy taminy tsy manana divay izy. Dia Jesosy taminy raha vehivavy mofa ninona kory zasy ianao tsy mbola tonga ny fotoako fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo ataovy zay sainy ataonareo. Ary nisy tsiny mahavariana Maria vonaino an'le teny marary zany teny zany ao hoe fa ninona kory zasy ianao miresaka eo dia te tsy fantatro ianao raha olona be fo zany ary iny Maria fa niritona mitondra ny lambany nivoaka amin'ny fanasana nandeha nody satria azokazony tsara mihitsy ny fa vesabesatra ny fony ianao zany raha volona mora tafotoana dia mila mbola mandaly fifadikanina mitoy 7 andro. Maria mantsy niara-niaina tamin'i Jesosy dia olona voamboatra ny sofiny olona voamboatra sy voatefy dia hafa mihitsy ny fandraisany zavatra reny hoe mivoaka le mahandriamanitra an'i Jesosy satria tonga dia tsy fantany Maria na dia ohatrany isan'andro azy namontsika mifaninina adinonao nga fa zany no nitondra anao 7 volana ankibo e fosy Jesosy tsy hidirany zany zavatra teneninao zany fitoeranao amina position tsy tokony hitoeranao satria ianao créature fa za créateur nidina naka ny endriky ny créature donc nampiasako anao dia fantsona ohatry ny olombelona rehetra satria ianao nafeno ny critère pahasoavana voavolavola tao anaty fifidianana iny ray mandeha tsy miverina hiteraka zazalahy tsy nahalalala fa ny fenonany fanahy teto ambonin'ny tany misy zany karazam-pahasoavana tsy miverina indroa fa indray mandeha any tsamba mahiratra be deabe ny nataon'i Jesosy misy karazany be deabe anaty baiboly reo karazam-pakagany nataon'i Jesosy be deabe fa ny Maria tena izy rery ny vehivavy niteraka olombelona sy niara-nandry tamin'ny lehilahy fa ny fanamasina nanarona azy etreto hoe ny zavatra hitan'ny Maria sy ny ainan'ny Maria ny sedra ny ainan'ny Maria tamin'ny tondran'i Jesosy ne tsy mora koa vao iliky ny fiarahamonina teny ratsy satria tsisy olona mino an'izany hoe vehivavy be voka tsy nambady dia le Josefa koa dia mitonatonana tsy fantatra misy koa mahatonga an'ireny ohatr' zany zavatra rehetrarehetra zany ny ainan'io tokantrano vavan'ny olona misaotra an'Andriamanitra ho tamin'le fotoana anankiray nanontaniako ny tompo hoe fa maninona moa raha mivava mipepangany Daniel Andriamanitra mba nataonao mona ny dinao vavany fa tsy vavan'ny leona re anaty lavaka ry no ny dinao dia ozy Andriamanitra hoe satria ny vavan'ny olona ninonninona fantatra fa tsy hampaninona ny Daniel zany fa mivavan'ny leona ihany no an-danger ny fiainany noho izany any avy miditra tsehatra za misaina ny farany hatramin'ny voalohany fantatra hoe tiany mety tiany tsy mety fa tsy hoe mitaraina izy fa be deabe ny teny ratsy ataon'ny olona dia zay no animba azy non afaka miteny ratsy zay te hiteny ratsy fa reny miteny ratsy reny raha tsy mahay manakombona mivava mimelohan'ny fotoana dia ny liona nidy tamin'ny Daniel no sokafan'Andriamanitra indray ilelalela ho andavaka rehefa tsy peo reo ka le tsy fotony Daniel aza misafidy teny ratsy olony zany rehefa vity ty vavaka sy fadikany ity mivavao an'izay manenjika anareo tiavan'izay makahala anareo halleloia zany lesony Jesosy zany lesony Jesosy fa eto tena tianaitra atsika hoe inona no endrika ara-panahy mitoe-panaraka an'Andriamanitra miafina ao anatiny ty fampianaran'i Jesosy ty ao anatiny ty fampianaran'i Jesosy amin'izao toko faharoa ty inona le toe-panahy atsika raisina tamin'le fomba nanaovan'i Jesosy an'le izy mihitsiny dia hitantsika hoe ay ve zay ny anton'le izy ao amin'ny tontolo ara-panahy anefeny atsika
ao anaty vavaka sy fadikanina anana n'le fahatsapana ao anaty ifanaraka amin'le endrika tiany ahitanantsika eo ampanompona sy eo ampampiasany atsika sy eo ampanirahany atsika aorinan'ny androany naiza le atsika ry fiangonany andro farany eo tsy maintsy miverina amin'ny fahamarinana ianao ty fahamarinana makahala ota sy makahala heloka oatra an'Andriamanitra. Zay no mahatonga le diloilo-pifaliana mihoatra noho ny rahalahinao rehetra. Misy secret zany mahatonga an'Andriamanitra. Zay no mahatonga hoe Andriamanitra hozy Jakoba hoe fa manome fahasoavana bebe kokoa ho an'ny manitry teny izy. Makahala ampiavinavina. Aza adino fa ny mampahazoaina an'Andriamanitra amintsika tsy hoe isika ampiasaina mihoatra. Esory ao an-tsainareo zany, za teo ampiasain'Andriamanitra mihoatra, za teo ampiasain'Andriamanitra mihoatra, miovy zany manomboka androany, za te hiombona amin'Andriamanitra mihoatra. Ny zavatra nasain'i Jesosy hifaninanana, tena sainy mifaninana mihitsy sika ao anatin'le izy. Petera, moa ny fitiavanao mihoatra no fitiavany reto, faninanana zany. Sokatra ny faninanana. Faninanana, tsy any anatinao izy ny ampiasain'Andriamanitra mihoatra. Fa ny am'le hoe iza ny tena tia n'Andriamanitra mihoatra. Ary le fitiavana n'Andriamanitra mihoatra tsy aseho any amin'ny hoe miazakazaka be tsika. Na manao asa 20 tsika, na mifadianina mandritry ny 80 andro. Na tsy any amin'ireny, le tsy endrikendrika ivelana izy, fa le matery ao am-po mihitsiny. Manery anao, anao zay ampifaly an'Andriamanitra isan'andro. Fa fomba reny anao dia mila manana vavaka hoe tompo, inona ngany mampifaly anao androany, inona ny tianao ho ataoko androany. Marina fa izy ny teny aminao foana hoe inona ny tianao fa ho ataoko aminao. Fa mba hanjara anao indray ao anatin'ny fo mangetaeta azy satria mahatsiaro efa be loatra ny nataonao tsika noho izay angatantsika aminy. Ny ainy natolony. Halleloia. Dia mba tsika indray no teny tompo, inona reny tianao hoe mba ho ataoko androany, ampifaly anao. Dia zany teny aminao, fa raha vao zany ny fanontaniana petraka ao, satria sambatra zay nao sy mangetaheta amin'ny fahamarinana fa izy novokisana. Ary zay mitady dia hita, zay mandondona dia voaina, zay mangataka dia omena, dia horenao Andriamanitra hibitsika aminao hoe zao atao anaka. Androany ianao any dia dia hitanao ny programanao mandritry ny andro ho hatrany amin'ny programa kity an'Andriamanitra daoly. Atsangany ny tanan'izay mandray. Zay ny anjaran'ny olona tsara communion. Dia ndao ny atsika isainy ny toy n'ilay izy dia zao, ary nisy sy ny vato enina mahalany rano indroa na intelo ny vata. Avy, ireo zany telo ny vata avy, nipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaony jiosy. Dia hoy Jesosy tamin'ny fenoa rano siny dia ny fenoana hatramin'olona. Fanontaniana mipetraka, nisy ny spesiala fanaovana divay any an-trano, any anatiny. Fa io siny io eo ivelany. Inona ny asan'io siny io? Fanasana tanana sy fandrona misasa fomba ny jiosy. Zany hoe io zany karazana fomba mpivavahana. Io zany fomba ny jiosy, fomba ndrazana koa. Lasa fomba ndrazana ohatrany hoe lasa zay mihitsy ny fanaony jiosy zany fomba ndry zareo. Hoe isaky miditra na fanasana be ohatra na raha vao misy fanasana be ka misy olona maro dia alohan'ny hidiranao amin'ilay toerana dia misasa tanana dia efa fanao ilay izy. Hiditra amin'ny sinagoga koa misy ohatr'izay, amin'ny fanasana ry koa misy ohatr'izay, any an-trano koa ary mbola misy ohatr'izay hatramin'ny fanasa-tongotra fanatsa. Reny zany efa tena fomba tradition moa fiantsoana azy, fomba jiosy mihitsy ilay izy. Dia zao ny zavatra nisy, Jesosy tsy nampiasa sy ny tany anatiny fa sy ny teny ivelany. Tsy le siny efa fampiasa. Etretinareo hoe rano siny be ny rano fanasana tanany eny ivelany alohan'ny hidirana ny fanasana nampiasaina, fa tsy ny fizarana divay any anatiny. Le any anatiny madio. Fa le ty ivelany fisasana tsy voatery adio ny ao anatin'le siny. Satria le ary zavatra sotroina, fa le ary zavatra isasana. Atsangany an-tanan'izay mandray. Fa zao reo ny hitany teo hoe disponible fisy sy nijeran'izay tany an-trano tsy hitany fampiasan'ny olona. Andriamanitra tsy mampiasa zavatra fampiasan'ny olona, fa Andriamanitra mampiasa zavatra mbola tsy nampiasaina mihitsy.
zay aloha ny hevitra zay aloha no dingana voalohany ao anatin'ilay izy ao a fotom-pisain'Andriamanitra zay le ny ivelany a fombafomba mpivavahana le any anatiny a efa mahazatra sy fanao tonga Jesosy anova zavatra le rano fidiovana any amin'ny resaka rano amin'izay tsika eto le rano fidiovana ny tominao ao anaty siny no navadika ny divay ho tonga rano fisotro ao anaty fanasana misy heviny lalina be zany le rano fidiovana ny asan'io rano ao anatin'io siny io raha vao tafidy tao dia hidiovana fa tsy fisotro vao tonga eo ny olona tsy mieritreritra ny hisotro fa hidio zay ny ao anatin'ny siny io satria eny ivelany io siny io fa zao ny zavatra nafinaritra le eny ivelany mihitsy ny nasain'ny fenona rano zany hoe rano tokony hidiovana lasa rano fisotro zany hoe le eny ivelany isafona anadiovana ny eny ivelany madio ivelany ny lasa navadiny io divay lasa rano fisotro manala etaeta ao anaty ao a ohatrany ny révélation inona ny dikan'ilay izy zavatra anankitelo ny dikan'ilay izy voalohany ny rano dia ao amin'ny Efesany 2:5 ny rano fanadiovany teny endriky ny parole ny rano zany hoe ny tenin'Andriamanitra hatramin'izay eny ivelany terena ao amin'ny lalàna azonareo ara-pombapomba mpivavahana jiosy atonga ny jiosy tsara velatsisaky ny sabata masina be fa raha vao tapitra ny sabata sady manota dia rehefa indray dia midio dia be dia be zany ny mpanan-karena tena voavela heloka satria zay mananondro maro vonoina ho an'i Jehova ny voavela heloka isan-taona fa ny manitra zany dia matin'ny otaneny any satria raha tsisy ondry atao fanatitra dia tsy mety azonareo fipetraka le izy fa le divay anefany mariky ny fanekena vaovao izy zany le voaloboka nefa nasaina ho an'ny fanasana za ozy izy ny voaloboka amin'ny Jona 2:10 nareo sampany zany tena voaloboka Jona 2:10 ndiny voalohany zareo dia hoana nasaindry zareo tao anaty fanasana ny voaloboka tsisy amin'izay ara ny ranom-boaloboka tsisy olana satria ny voaloboka efa présent donc afaka ho tonga ho azy ny ranom-boaloboka fa mifanekena vaovao ny ranom-boaloboka zay hoe divay nataon'i Jesosy nanovany rano teny ivelany tonga divay dia le rano fanekena vaovao atserovana azy manaraka tsany hoe fa lalindalina kely izy tia ny rano fanekena vaovao izy maintsyn'le divay rehefa alohan'ny ala zay namadiana azy ho famelana ny fahotanareo fanadiovana zany ny rahan' Jesosy dia ny boky ny Hébreo tena miteny ny Hébreo ndao hoe jerentsika kely boky ny Hébreo alleloia amin'ny boky ny Hébreo ao a Hébreo 7:7 nao ny vaketsika ny Hébreo 7:7 Hébreo 7:7 inona ny teny ao maika fa ny rano Kristy zay manatitra ny tenany tsy manatsino an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahany mandrakizay no adio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo an'Andriamanitra velona zany hoe le raha fanadiovana eny ivelany rehefa ny rano no vadika divay ny divay lasa famelan-keloka maneho ny rahan' Jesosy dia ny rahan' Jesosy mandio ny fieritreretana ndika le fanadiovany eny ivelany no miprogramen'Andriamanitra ty amin'ny testamenta sy fanekena vaovao ho mpanadiovana ao anaty hitahiry famelan-keloka sy fanadiovana fieritreretana. Ny testamenta taloha mametraka ny fidiovana hoe ty ivelany, ny testamenta vaovao fanekena vaovao mametraka ny fanadiovana ho ao anaty. Tsy marety ho an'Andriamanitra. Dia jereo nisy dikany kay le izy le rano fanadiovana eny ivelany no navadika Jesosy ho divay maneho ny rano fanekena zay tsara lavitra noho ny tsirony divay satria le go mahatsara lavitra azy ara-panahy. Dia zao Jesosy namadika an'le rano tonga divay, tsy divay avy amin'ny voaloboka fa divay rano-boaloboka avy amin'ny Jesosy. Io rano zany
tsy navadiko divay tsy rano avy amin'ny hazo fa rano avy amin'ny olona, divay avy amin'ny olona fa tsy divay avy amin'ny voaloboka pressé niterena. Zany mahatonga ny goany tsy mitovy amin'ny goana voaloboka normal satria ny tena voaloboka nanome azy. Tsy marety halleluja. Dia mba eritreretinao inona mamaky an'Andriamanitra amin'ny testamenta vaovao, tsy fidiovana eny ivelany hoe ara-pombapomam-pivavahana tsy mety raha tsy madio ao anaty fanasana. Dia ny sain'le judaisme, ny finoana jiosy tamin'izany, vao avy madio izy miditso dia matsapa-tena mihitsy izy hoe olona avy midio teo anatrehan'Andriamanitra, tena ohatrany hoe masina tampoka vao mandray an'le rano, ohatrohatr'izany zany le izy satria zay ny nandidiny Mosesy ho lalàna ny jiosy koa sady fomba jiosy. Aloha riditra anaty fanasana zany zareo vita dia ohatra milamina be. Fa zao zay nihinana le rano voaloboka, le rano navadika io divay avy amin'ny tena voaloboka, maneho ny endriky ny famelan-keloka ny fadiovany eritreritra, dia nareny tsirony. Andramoka izaho anie fa tsara Jehova, ary ny fahatsarany sady asikisitrahany eo ampifandraisana aminy, eo ampisotroana an'le izy, no andrenesanao ny différence, ny elanelana sy ny fahasamihafana misy eo amin'ny tsirony zay naroso hatramin'izay zay tena fanomezana avy aminy. Za miteny aminao, raiso ny rahan'i Jesosy. Fa ny rahan'i Jesosy rehefa raisinao dia mandio ny feo amin'ny fieritreretanao, manovanao, manomboka ao anatin'ity vavaka sy fivadikana ity ny fahendrena tokony anananao. Tsisy olona tokony ho ratsy eritreritra manolo zany tsony ato. Na zavatra hitanao fa tsy mety zao dia mbola diovy ihany ny eritreretina mba hitehirizana ny ao anatiny, tonga dia milaminy. Amen. Tonga dia diovy ny fieritreretana, mandehana mandeha, satria raha vao maloto ny fieritreretanao dia rava ny finoanao. Anisan'ireny Emenios Alexandro, zay natolotra ho an'ny Satana mba ho faizina ozy izy, tsy teny ratsy ozy izy Paoly apôstôly. Haitsika tsy enjera angamb'izay, averintsika kely zay teny zay ao amin'ny Timoty voalohany, toko voalohany, ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Alleluia. Ka le izy araka ny fomba jiosy na ny judaisme sy ny finoana na religion jiosy, dia misy ireo siny vato enindreo fanao eo ivelany ho fanasana tanana, fidiovana melohan'ny nidirana ao amin'ny fety, any amin'ny sinagoga. Izany dia fahitan'aizanaiza rehefa toerana misy fanasana na koa fitoam-bavaka. Ary rehefa nanovany rano divay Jesosy dia mahagaga fa tsy le fasiana divay tany anatiny na siny rano ovay natao anaty fanasana mba ho tonga rano Jesosy na ho tonga divay rano mbaloboka avy amin'ny Jesosy, fa le fidiovana teny ivelany niditra araka ny fomba jiosy mihitsy ny nasainy fenoana rano. Zany hoe le izy zany zay zavatra rehetra nataon'i Jesosy nandritra n'io fotoana io dia misy heviny ara-panahy ao anatin'ny lesona sarobidy zay ifandraisantsika ao anatin'ny teny androany. Tena misy heviny ara-panahy tokoa zany, tena misy heviny ara-panahy. Ianao tonga ivelany zany tsy eritreritry nisotro rano fa idio, fa le rano eritreretinao idiovana mihitsy ny navadiny ho divay hosotrona any anatiny, maiky no ao anatinao izy fa tsy eny ivelany fotsiny. Manasa tanana midio eny ivelany araky ny lalàna, rano ntaolo le izy, ranona fombafomba mpivavahana le izy, fa tsy maintsy atao no midio alova, raha tsy midio tsy mahazo miditra ao, tsy mendrika satria tsy mahalala fomba. Ozy Jesosy, raisiko io rano rano zay fombafomba eny ivelany ho vaky ho divay fisotro ho tonga tsiro tsara. Zany hoe Jesosy nidisoiny tanteraka ny fomba fijery ny fombafomba mpivavahana jiosy, satria ny antony anovan'le rano fidiovana izy ho tonga rano fisotro. Rano fidiovana lasa divay, lasa fisotro any anatiny. Ny religion dia mifantoka amin'izay eny ivelany, amin'izay fahatsarany hita maso, fa Jesosy kosa mifantoka amin'ny fo sy ny ao anatinao. Zay le Hébreux 7:7 novakitsika teo, ny fifandraisan'le divay amin'ny rahan'i Jesosy sy ny rano fanekena vaovao.
Debe no manontany hoe pastera za manana fantany ty valiko tonga de valiko eto de ho anareo le mpanontany mety hoe tsy eto ngamba fa mandefa MP tonga de valiko eto le izy hoe ianao miteny fa tsy azo atao mihitsy no misotro divay misy alkôla ny alkôla sy Jesosy tompoko tsy namadika ny rano tonga labiera zay aloha zany voalohany izy koa tsy namadika ny rano ho tonga toka le rano navadika teo tsy divay niotrika fa rano vao nitovozina gole izy tsara lavitra fa tsy fermenté le misy zavatra tsy azonao zavatra vo eo ve de ary andana vakio ny tenin'Andriamanitra fa tsisy olona mivoaka tao anatin'ny fivoriana io ka mamo atsangano tsara ny tanany zay mandeha noho izany mbola hiditra lalindalinatsika mba hahatonga anareo akahala toka am'izay manomboka zao satria misy tenin'Andriamanitra o tena mametraka mihitsiny fanitarana kilevy amin'ny mampisorona azy eo amin'ny boky Levitikosy de tsy natao hisotro zavatra misy alkôla mihitsiny ny mpisorona zany tonga de tsy mahazo mihinana alkôla nefa ianao fanjakam-pisorona fanandrain' Jesosy fanjakam-pisorona ianao noho izany azafatra piti divay natoka mangidy ao aparana io raha andrahoana amin'ny bito de fa afaka ny alkôla matsiro ny saosy afaka ny alkôla fa io alkôla io mihitsy tsy tian'Andriamanitra hosotro ny zanak'Andriamanitra satria mamono sy mandika ny hevitry ny mampisorona atsika ao aminy ny fisotrotsika zay zavatra tsy tokony hosotrotsika tsy hoe tsy mahalala tsaina akory fa maninona akory tsy hoanina fangaro fa mihinao de malalaka be sainao izy amin'ny teninao fa intelligent mpisotro toka ny tarehinao ary migoraka ao anatin'ny toka ary tsisy olona tsara tare zany avy misotro toka raha pinao barakny de zavatra tseko sahirana misy sika re olona manaitra ny olona etereto fa ny olona manamboatra tomobile any arina ny échappement fenao ataony de voly telo midonaka makany aminao setroka arbitre menaka raha tsy matanty setroka am're folona ny anaty moteur fenao ka mafy be no vy io ranga aloha tsy asiana fanamarina tena fa rehefa diso hoe mila hovaina fotsiny le izy fa mila mibebaka de mba mibeba fa za manamary tenao anatin'io zany tsy Andriamanitra niny aninona ho anatin'io tsika ihana any ho victime tsy aloha ve manam-pahendrena zany le hoe fahendrena anaty zay le tenen'ny tompo hoe ao anaty fanompontsika mila fahendrena ao anaty hoe tsika manompo an'Andriamanitra mazava tsara ny fisaina sy ny fomba fijery ny problème ao anatin'le izy efa nyzaraiko to aminareo fa tsika tsy mila osotra any aman'olony zany ny fampianarana momba an'izany de diso satria ny osotra any aman'olona de midika fa tsy feniny tao amin'i Jesosy fiankofana diso zany Jesosy rery nahafapo an'Andriamanitra Elia fa nytenina tsy enona Mosesy tsy enona ianao mbola mitonatonana ny testamenta taloha any Elia tamin'ny Elia tamin'ny Elisa i Mosesy tamin'ny fitopolo lahy aprimo any zany rediredy daholo rehefa tonga Jesosy satria ny Jesosy ny fahataterahan'Andriamanitra amin'ny fahafenona nahafapona fenony fahamasinany ny oso tsy ilainao le faratapony amin'ny fahamasinana katoavin'Andriamanitra avy amin'le mpanjaka tokana eo amin'ny seza fiandrianana no ny hery ny fanahany sy ny fandraisana ho azy zay fahafenony zay mahatonga azy ao anatinao ampy Jesosy ataovatrao ampy a Jesosy asio amenna tsaratsara ny religion de mametraka fomba sy fitsipika fa Jesosy kosa tonga ametraka sy anangana communion sy relation fiombonana sy fifandraisana maiky no ao anatinao izy akotry ny maheo azy eo amin'ny fiainanao ny religion mandreraka ny aina fa Jesosy kosa mitondra fiainana ny religion mametraka ny effortnao ho ambony amin'ny fankatoavana lalàna fa
ny finoanan' Jesosy sy ny relation sy ny communion an' Jesosy mahatonga anao ahazo aina amin'ny fanampian'ny fanahany. Fatary zao ny religion manadio tanana maloto hita maso, fa Jesosy kosa manadio fo maloto ao anaty. Ny rahan' Jesosy makasika hatrany anatin'ny fieritreretantsika satria rehefa tonga ao anatintsika izy dia mameno antsika ny fanahany. Zany no mahatonga antsika isan'andro mangetaeta ny fahafenony. Ny olona tena tian'Andriamanitra dia mangetaeta ny fahafenon'Andriamanitra mihoatra sy ambony lavitra noho ny fahafenon'ny zavatra rehetra. Ny alalàna fahafeno Andriamanitra ianao dia votsitra ny fanirianao an'izao tontolo izao. Satria ny fahatsarana faratapony indrindra ny eo amin'ny fiainanao. Mba hanontaniana hoe Zakaiosy Zakaiosy tonga dia voageja an'izao tontolo izao, fa rehefa tena le Jesosy, tena izy vrai Jesosy ny tonga tao aminy. Tsy Jesosy ny tily ny rideauany na ny table de nuit volamena eo ampovoatra aminy, tsy influenceny matériel le Jesosy tonga tao aminy, fa tonga hanome valeur ny fanahin'ny Zakaiosy. Zakaiosy vao nijery azy satria ohatry ny tsy mbola nahita fahatsarana mihoatra, efa mba nanandrana ihany Zakaiosy niankina tamin'ny mamona hoe tena mamona amin'ny faratapony, nitaky ny etra hatramin'ny Bartimeo jamba tsy nanana ny atra fa nataony angaro paosy sisany tsy nataony Zakaiosy, fa fomba mihaja daholo nanaovany an'izany. Alleloia! Satria tena voageja mafy ny vola sy izao tontolo izao Zakaiosy, mavesatra Zakaiosy. Eritrereto hoe raha Zaka osy izy tamin'izany, osy nani vao tonga Jesosy tao an-trano ny fanina tamin'ny fahatsaran'i Jesosy, lasa Zaka ondry. Ny osy mantsy very fa ny ondry le ovonjena. Amen sa tsy amen? Vao tonga dia vonjeren'i Jesosy tonga dia misaparina zavatra nitopony tao matoa tena psoloko professionnel ane reto Zakaiosy. Tsy tian'ny olona voahitan'ny olona iny Jesosy nakany amin'ny Zakaiosy, iza koa ny anaraka jerefa nakany amin'ny mpanan-karena zao zay mahantsa tsy mba nakany aminay ka iza moa ny anomesana azy fa izao manana an'izao mba angamba ny andehanan'io any tena any angamba zao misy panini le ato amin'ny saina anaty. Jesosy amin'io tsy ninakanina akory izy, fa ny matery azy ny fanahin'ny Zakaiosy ho tonga Zakaiondry hibebaka niditra tao an-tranon'i Jesosy dia tetraka teo dia tampotampoka eo rava amin'ny fivoriana. Vetivety ny mpianatra mbola tena samy maka-fy daholo hoe raikitra zany ny sakafo be satria natobatobaka Zakaiosy teo mbola miresaka Jesosy, ianao ve hinana alohan'ny tompo eo? Samy hetsy daholo ripetera. Ozy izy tamin'ny Zakaiosy jerena ohatry fotsiny tsisy resaka, tsisy toroteny ane rehetra miloko atoko fa sy mbidy, tsisy toroteny sisy fa mipetraka eo fotsiny. Zany hoe le fahatsarany Jesosy amin'ny fahafenona rehefa eo amin'ny fiainanao sy miantrano ao an-tranonao. Jereny Jesosy ohatr'izao fotsiny Zakaiosy ny dinidiniany to tonga dia mibarata, ny sasaky ny fahinanako meko ny malahelo ary indro zay nalako tamin'ny fanambako nerako avy efatry tompo anio no tonga eto amin'ity tokantrano ity ny famonjena. Fa Zakaiosy lay very ka hita indray, maty ka velona indray. Izy dia anisan'ny zanaky Abrahama koa ndao andeha. Dia resaka tsy sany teny hoe ahoana ary tompo ireo. Ny matery an'i Jesosy ny ao anatinao. Teneny ny akaikinao matery an'i Jesosy ny ao anatinao e. Avy eny ny toe-panaraka an'Andriamanitra aloha. Manaraka ho azy ny ambony rehetra hoe fantany ane hoe inona ny ilainao e. Teneny izy fantany hoe inona ny ilainao, fantany hoe inona ny mahasoanao. Jereo tsara mahasoako fa mba omeo lanja hoe se namonjeny ianao. Misy an'le hira zay hoe ny ainy nomeny anao hoe
nahoana ramba zay tiany atao hoe toyny ok ary za koa mifona aminareo fa za tsy mahay tolokira mba zay aloha ny tonga tao anatiko. Alleloia. Teto ny fahagagana dia nanomboka teo amin'ny fahatsapana ny fahatsapana fa tapitra ny religion, tapitra ny fombafomba mpivavahana. Raha ny matsatso namoronan'i Jesosy divay tena tsara, ary le izy tsy hoe tsara ihany fa tsara lavitra noho ny ranom-boaloboka niterena avy amin'ny voaloboka. Izy izy ny ten'Andriamanitra hoe ny divay tsara indrindra ny naroso tany amin'ny farany. Teteny aminao Jesosy n'ilay tsara indrindra sy fahafenonao atsika amin'ny zavatra rehetra. Teteny hoe angamba mety tsy misy tsiro ny fiainanao, tsisy fiantraikany mihitsy le izy na ny fisinao an'ny hafa. Mety misy zavatra tenentenenanao zany hoe kristianina nefa tsy mba hitako mihitsy hoe inona ny zavatra vitako. Andriamanitra tsy mitady anao mita zavatra be dia be 200 amin'ny ray alina. Zavatra reny angatany aminao. Mety ve anao ho fantsina sy ho siny eny ivelany ho ampidirina ao anaty anome fahafapo an'izay nasaina hitondra ny divay ny fanekena vaovao. Lasa misy tsiro ny fiainanao rehefa tena manakaiky an' Jesosy ianao. Ny olana misy banga foana ny fiainanao rehefa tsy eo izy. Fa za tena tehiteny aminao tsy misy fahabanganina, tsisy ninina azy rehefa eo izy. Vitanao ny zavatra rehetra. Ainao mietry, ainao tsy mihinana, ainao mihinana. Ary le fifaliana ao anatinao tsisy miainana kely, tsy hita hoe misaoala be ony tena tonga ony dia tsy nahazo aina, tonga dia mikorotana be ny ao an-tanàna satria nahoana tsy ao ravola. Fa inona ny zavatra tsy ao tokony ampikorotana anao raha tsy ao Jesosy. Fa raha ao Jesosy, raha tena ao Jesosy, na tsisy ninina zao tsy miova ny etadamanao. Raha tena izy ny fiadananao, ndraindray neny tsy fisiny na tonga saina mipetery hoe manan-javatra mihoatra no vola izy, efa nyteny eniko teto zay. Fa nilanja ny fisiny mbola tsy maro toerana ao anatinao, vokatry ny ota zay no mahatonga an'le émotion na le fihetseponao ho instable na tsy maro toerana ao amin'ny Kristy. Satria miaina ao anaty io tenao mbola mangeja tsy vita fibebahana amin'Andriamanitra. Tonga eto ianao te hametraka hoe Andriamanitra ny rehetra amiko. Fa rehefa mivoaka ny varavaran'io ianao, ohatra mbola tsy feno Andriamanitra fa vola ny tena rehetra amiko, fa mila ny Jesosy hanampy ahy mba hanompo andra vola. Le izy ny afaka ny azo ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy mahasoanao le izy raha Jesosy ny faharoa fa le izy ny voalohany. Mandany eritrereto tao anaty vavaka Kristy dia kanitsika nijeran'le lehilahy anankiray. Anangana sopotra be azy dia efa feno daholo ndrakitra fitehirizako ny tsara ry aina. Fa fiaino izay ilainao mandritry ny taona toy Andriamanitra hoe raha androany ny ilaina aminao ny fofonainao. Dia ataonao aiza daholo io nangononao roa dia mba mikipikely anao dia mba eritrereto hoe hoaiza ianao raha very daholo ny zavatra rehetrarehetra zany. Rehefa tonga fotoana dia tapitra ny andronao dia ho anisa le izy. Ho an'ny taranaka. Iza miteny anao fa ho an'ny taranaka io. Tonga le taranaka tsy ny sasatra manao ny robaroba ianao maty sy ny ona tamin'ny tompon-tany fa nanota. Avy eo varotry ny olona ambongadiny le izy satria tsy sasara ny ohatra. Raha tsy manam-pahendrena izy dia nefa ianao fa tsy etsintsony. Dia any ianao voadinina vao tonga saina ho an'ny taranaka, ho an'ny fangaraka. Teneniny eo akaikinao aza-panotainy filana hoe mifikiry ianao amin'Andriamanitra. Fa zao rehetra zao sy ny tany ary zay rehetra eo aminy dia an'Andriamanitra. Ianao ny fantohany hoe aza terena izy amaly zay ilainao nefa mbola tsy nahazo anao.
bebabarina miovo amin'ny fibebahana mandehanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra fanaraka ho azy ny zavatra rehetra. Alleluia. Meo an Jesosy ny sehatra rehetra mombanao fa ho avy izy hitondra zava-baovao. Ny marina izy no nolain'le fanasana fa tsy divay. Satria le divay hatramin'izay ianareo manomeny nareo izy izy manomeny tsara ary mbola le tsara nefa anao ny olona ny divay tsara aloha dia ny ratsiratsy amin'izay rehefa avy eo. Fa ianareo mitahiry ny tsara mbola mihoatra mandraka ankehitriny. Gaga ianao fa avy aiza ary le tsirony divay tsara loatra io fa tsy nanam-potoana nazavana an'le izy le mpanompo. Fa le mpanompo tondra fotsiny teny zara tapitra amin'ny fivoriana teka tao anatin'le mariazy satria ndresira tsara mihoatra noho ny mariazy rehetra. Le mariazy tsara loatra raha mboloboka faraparany iny kosa aloha nalaza afa-po mihitsy raha govana nandray micro mikabary. Ity mariazy ty moa zany ny eto tanàna dia makasitraka satria nareo mitahiry ny divay tsara lavitra mihoatra noho ny nisy hatramin'izay. Ary hosoratana ao anatin'ny tantaran'ny fokotany sy ny commune ny zao fanasana zao satria feno milaza sy voninahitra zao fanasana zao. Tena nahagaga tsy mivoaka avy any Jesosy teny joro hoe marina moa zany fa zay joro vavolombelona kely fa le tao velany tao zany le rano no navata mataotry ny sity fa iny dia tsy hita ny tombo. Tsy ny teny izy nanovan'le izy fa le fanasana ny nahazo voninahitra. Aoka aminareo zao sainy zao sy atao amin'ny Kristy Jesosy keo na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy izy dia tsy ny fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nanetry tena olona izy. Amen. Avereny ny raisy ny fanetretena. Avereny ny raisy ny fanetretena. Dia tavoatra ny tanana Andriamanitra izy nefa nanetry tena olona. Dia zao ny nafarany. Aoka aminareo zao sainy zao. Dia zao ny zavatra misy amin'izao ny farany zao hoe fampianarana mampirisika anao hoe Andriamanitra ianao. Andriamanitra teneno hoe Andriamanitra ianao. Torinao ndray zao ianao ndray zao no Andriamanitra kely. Ohatrany hoe mampieboebo anao fotsiny hoe za Andriamanitra dia rehefa avy eo iny tsy mitondra toe-panaraka an'Andriamanitra ao anatinao. Fa ianao kosa ianao kosa rehefa nyteneo Andriamanitra promotion izy zany. Iza mbola ampietranao olombelona. Zareo masony akaikinao manetre tena. Fa na dia manana ny endrik'Andriamanitra azy ianao hoe Jesosy ara nanetry tena olona hoe. Dia jereo maso oka koa ao aminao zany sainy zany hoe meo voninahitra izy. Izy ny asa hoe izy nanao zavatra rehetra ho voninahiny zavatra rehetra satria hoe raha tsy teo ny fanahiny dia tenany hoe zéro ianao hoe. Raha tsy teo ny teniny zéro ianao. Raha tsy teo ny heriny zéro ianao. Raha tsy teo ny fanahiny zéro ianao. Manete tena. Vereny zay. Iza ny nahita androany hoe ny zava-miafa ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia ambony lavitra no ny zavatra rehetra. Resy lahatra avy ianao ny fahamarinana zany. Tianao ny fahamarinana. Halanao ny eloka. Fa Andriamanitra dia Andriamanitra ao zay nanositra diloilo anao mihoatra anao ny rahalahinao rehetra. Ny diloilo mihoatra tsy avy amin'ny nositra gauche à droite fa avy amin'ny décision anao anapa-kevitra ho tia fahamarinana sy akahala eloka. Zava-miafa ny toe-panaraka an'Andriamanitra ampitombo ny fahasoavanao anatinao, ampahazoaina n'Andriamanitra ampiasanao, ampahazoaina ny fanotron'Andriamanitra hiaraka aminao. Noho izany feno ny fepetra ilaina ao amin'ny hazo fijaliana. Tsy misy ilaina na aiza n'aiza ny famonjena hafa na avy amin'iza na avy amin'iza. Jesosy rery ihany
ny filazaontsara soa indrindra. Dia tanana mafy ho an' Jesosy. Halleloja. Mitsangano amin'ny toerana misy atsika. Mitsangano amin'ny toerana misy atsika. Ao fofany amin'ny lanitra ny taninao dia misaora mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Misaotra mpanjaka, misaotra tompo, misaotra dada malala. Misaotra ny amin'ny fitiavanao androany maraina. Misaotra fa mbola miteny aminay foana ianao isan'andro. Manaitra anay ianao isan'andro. Anananay foendry hiatrehanay ny journée anay indray ao anaty vavaka sy fifadikanana. Mampianara anay anananay foendry afanay tena manompo anao eo amin'le programa sy fanao tsy andisy fanantenananao. Dia hozy izy Paoly, vonoiny momba anay momba ny tena rehetra, mba tsakany fanahinao tsisy pentina, mba azoaina sy korina amin'ny fisinay ny fahamarinana avy aminao, tsy sakana avy ety anatinay mba hahafahanay miseho na mety amin'ny endrika anehoananao ihany aza, fa mba hitananao le tokana sady marina Jesosy. Anehoana amin'ny voninahitra satria ianao maty eo amin'ny hazo fijaliana. Tsy afaka akakely akory izay le mpaha fiaretanao, fa noho ny fitiavanao anay mihoatra na noloranao ny ainao anay. Dia aza velany dia amin'ny fahazarana izay Jesosy. Dia ho anay ny antoka anatin'ny fo feno fitiavana hiatrehanay ny fiainanay miaraka aminao. Tianay ianao, maminay ianao. Lehibe ho anay ny fisianao eo amin'ny fiainanay. Aza mahafoina mandao anay mandrakizay. Ianao rehefa tia dia tiany ianao hatramin'ny farany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zao aza manamely tena. Fa raha mbola tsy tonga Jesosy ny am'raha ho any lanitra, tsisy fanameloana ao aminy. Miverena amin'ny fahasoavany. Mibeba tena mibeba. Fa ny alehibe ny famoram-panahy dia mitona antsika hibebaka. Ho an'ilay mitoetra amin'ny seza fiandriana mandrakizay ny voninahitra. Amen. Mazoto toerana vetivety no fanatritsika amelohan'ny sodrano. Halleluja. Misy faly ve eo aminareo? Izy tiaka ho an'ny tompo. Halleluja. Filazana. Ny fotoanantsika ara-pitso, sekoly tokantrano sy fanambinan toetra eto ihany. Eto amin'ny Chopu Analakely ny rendez-vous atsika. Hitantsika ity toerana ity eo amin'ny 2e étage eo dia mitondra namana izay hitanao hoe tokony handray fahasoavana amin'ny alalan'ny teny. Dia aza misafidy mpanompo mitory-teny na ampiasain'Andriamanitra fa teny ray ihany daholo ny toriana menakavy eto Jesosy Kristy nizarainay. Misy koa toerana eny amin'ny tanimena eny amin'ny Shalom, toerana famarana amin'ny fifadikanana Androany sy Rapitso. Rapitso mbola misy? Rapitso mbola misy ny famaranana eny amin'ny Shalom etsy tanimena, anontanytanio an'le fampakeny. Fa ny toerana eny dia malalaka, afaka antonona ho an'ny rehetra. Fa mahafinaritra be nareo mbola tsy teny amin'ny vavaka sy fifadikanana fa tena mahafinaritra be mihitsy ny fiarahana eny. Mandray anjara daholo izay tonga eny amin'ny vavaka. So dia hoe ampandraisina anjara ianao fa aza matahotra. Fa raha tsy miomana ianao dia anontaniana aloha. Dia izay ianao vao miakatra fa so dia izay no tsy aviana ho any hoe andray micro zany, tsy maintsy andray micro. Non. Vavaka ianao rehefa tonga eny miaraka amin'ny rehetra fa tsy izay ny sakana akory. Dia ny fotoanantsika ihany koa ny alarobia, ny zoma, miverina ny tranompokon'olona Analakely. Reny tanina miteka rehefa za tsy niteny mitiafa mafy an'Andriamanitra teo tonga daholo zany reny. Satria ny saika nanafoanana an'le izy tsy inona lasa ho faina fotsiny le toerana nefa tsisy olona tonga. Zany mihitsy amin'le zomariva fa le sabotsy indray aloha betsaka ny tonga eny ny sabotsy satria tsy ho faina ny toerana sady malalaka amin'ny maraina. Eny bypass ny fotoanantsika indray ny sabotsy maraina. Io fotoana sabotsy maraina amin'ny bypass io eo akaiky ny gastronomie pizza sy gastro izay isaorana an'Andriamanitra fa efa feno complet ny tôlonantsika eny bypass fa alleluia.
ny visy isa zany a mbola misy tsy ampy kely a dia pasteur Atsamoria rindry tsangany tanan'ny pasteur izy zany mbola vonona sy misokatra ho an'izay tra terepana anao amin'ny asan'Andriamanitra par rapport amin'ny centre sy ny tontolony iray manontolo ara-polo zany. Ny zavatra anankiray tiako tenena dia tsotra mety tsy voatery hoe volany anananao fa vy manontaniany dadatoloandreo hoe vy firy le izy dia ho ananina dia mendrefa anao dia tonga dia lanjao dia atero eny mety zay azo no atao dia atao fa tsy ho atsika tsy ho an'olo tokana io fa ho atsika menakavy ny fatateran'izany asa zany ho voninahitr'Andriamanitra. Dia aza adiny ihany koa fa tsy hoe rehefa mivavaka sy mifadianina tia ny afatra anankiray tena ngeza be tsy hoe rehefa mivavaka sy mifadianina ihany no mivavaka sy mifadianina fa ataovy style de vie mihitsy fiainanao isan'andro ny fiainam-bavaka. Dia misy fotoana miarahana ohatran'izao dia misy fotoana ianao tampotampoka ianao rery ny tenao dia manaova arak'izay sain'Andriamanitra ataonao amen fa tombono anao zany rehetrarehetra zany manatsara ny fiambonanao amin'Andriamanitra. Hitantsika tsiray avy Andriamanitra amen. Ombantsika tsiray avy Andriamanitra ameno antsika tsiray avy Andriamanitra. Hitanareo anie Jehovah ka iaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana amin'ny anaran'iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao anareo amen. Veloma tompoko.